hoantsika vahoaka Anatananarivo sy ny manodidina vahaony oloko vahaony fotoana lehibe sy goavana hanapatapahana hanongotana ireo fototra avy amin'ny fanompo-tsampy ozon'ny olona manakatao tsapanao rava ny fiainanao ny totonga fotoana lehibe sy goavana izay notendren'Andriamanitra manokana ho anao sy ny akonanao sy ny fiainanao manokana manomboka ny sabotsy fa 7 volana novambra ho avy izao amin'ny 9 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mont-Goûter Andrefanambojanary ary etsy amin'ny Temple de la Foi bypass andraikitsika fampianarana lehibe hananganana fototra vaovao ho an'ny fiainanao ny tokantranonao ho an'ny fidiram-bolanao sy ny hoavinao manao kisy vavaka délivrance ho fanapahana ireo karazana ozon'ny olona manakatao ozon'ny fitotongana ozon'ny trosa ozon'ny sampy ary ozon'ny fantatra ivavaka ho an'ireo karazana retina avy amina karazana ozona ihany tadidio sabotsy fa 7 volana novambra ho avy izao amin'ny 9 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mont-Goûter Andrefanambojanary ary etsy amin'ny Temple de la Foi bypass tena tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy miova ny fiainanao tsy ho azony devolopitena intsony ianao hitondra ny vavaka ny toroteny ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ireo mpiara-miasa aminy amin'ny fofeny fifaliana no iarabako ndray atsika menakavy mpanaraka ny fandarana amin'ny ty fotoana ny mafinaritra ity tonga dia ivavaka aloha tsika angataka ny fitarea fanamasina mankasirika indrindra tompo amin'izao fotoana lehibe sy goavana zay andrenisana ny teninao sy ny afatrao zao ndray ary ny fampianarana lehibe dia lehibe tokoa avy aminao mampianatra anay ianao ny lalakalehnay mampianatra anay ianao ny tena sitrapona marina dia mitenena aminay Jehova ho fa vonina ihany ny mpanomponao misaotra tompo amen iny tompoko manomantsika ilay fotoana lehibe zay ho totosaitsika etsy amin'ny kanja lehibe etsy bypass eo amin'ny kanja be an'ny finoana io moa zany marerina fa tsy dia misy idiran'le kanja ny finoana tetsy be oririka fa tsy dia misy idirany tsy misy ifandraisany fa ty tena le hoe Temple de la Foi na tena tepolo ny finoana mihitsy zay tena atao hoe finoana daholo moa no nataontsika teny nazahoana ny tany finoana nanaovana ny zavatra rehetrarehetra teny finoana fa fanamarena kely fotsiny amin'ny fotoana lehibe manomboka amin'ny 7 novambra io andro sabotsy izy io dia nanangana chapiteau tsika chapiteau ngezabe aloha nataontsika eo noho ny mbola tsy afahantsika manangana trano satria mbola tsy dia afaka manangana trano tsika noho ny autorisation mbola tsy azo dia tsika tsy afaka miemitra fa dia chapiteau ngezabe aloha no atsangatsika eny za matahotra anao fa dia afinaritra be mihitsy toerana io anaovantsika ny croisade lehibe sy vavaka délivrance io izay efa terina tsy androko mihitsy ny atongavan'io fotoana io tena efa midobodoboka be ny foko te hivavaka ao anao te hitsodrano anao ary te hahita ny fiainanao tena iova tahaka an'ireo olona maro be amanaliny amanetsiny zay efa novan'i Jesosy ny fiainany dia ohatrany efa midobodoboka sady ny foko hoe ahita olona aminarivony ray amanaliny ray zay tena hovain'i Jesosy ihany koa ny fiainany amin'ny fotoana lehibe sy goavana dia tena goavana satria nandritriny ataoko hoe eritaona mahery zay dia tsy nisy fitoriana filazantsara goavana be fa dia ity indray zany no fitoriana lehibe indrindra izay anafahana atsika menakavy indrindrandrindra itsika mahatsiaro ohatrany hoe voafatotra sy voageja na fanazana atao amin'ny Levite kostoko fahinana amin'ny 20 ihany aloha no vakiko Levite kostoko fahinana amin'ny 20 ho averiko vakina ilay izy andininy fefatra ambin'ny folo satria tena miresaka zavatra tena miresaka fiainatsika mihitsy ty resaka eto ity miresaka ny zavatra iainatsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa raha tsy miaino akosa ianareo ka tsy makatoy ireo didy rehetra ireo ary amavony areo ny didiko na halanareo ny fanahinareo ny fitsipiko ka tsy akatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko izao kosa dia anao zao aminareo hanisy fampitahorana aminareo aho dia aretina mahasozanina
sy tazo mahamay zay manimba maso sy mandany ny aina ary hafafinareo foana ny vonjavatra reo fa ny fahavalonareo no ihinana azy dia nandrina anareo ny tavako ka horeseonlohan'ny fahavalonareo ianareo ary izay makala anareo no anapaka anareo ka ndia andositra ianareo na dia tsisy manenjika azy ary raha mbola tsy mihaino ahy ihany ianareo amin'izany rehetra izany dia mbola ampijaly ianareo impito aho no ny fahotanareo ary horavako ny reharehan'ny herinareo ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo ary toy ny varana ny taninareo ary ny herinareo ho lany foana ka tsy avoka javatra ny taninareo ary tsy amoha hazo amin'ny tany ary raha mbola manohatra ihany ianareo ka tsy mety mihaino ahy dia asiako kapoka impito koa ianareo araka ny fahotanareo ary rampandehaniko eo aminareo ny bibidia ka andaniny zanakareo sy andringana ny biby siompinareo ireny ka avitsysanareo ary ny lalambe anareo ho tonga efitra ary raha tsy mandray mianatra amin'izany ianareo fa mbola manohatra ihany izao dia izao kosa no amely anareo ka ampijaly anareo impitondray no ny fahotanareo dia apiditra sabatra eo aminareo ao valiny nivadianareo ny fanekena ary rehefa tafangona eo amin'ny tanananareo ianareo dia anatitra reto mandringana aminareo ao ary anolotra eo an-tanan'ny fahavalonareo anareo ary tapahako ny vary zay toany ainareo sy ny fanendasa-mofo izay ny endasan'ny vehivavy folo ny mofonareo ary andanjany izarany azy dia inana anareo fa tsy hovoky ary raha mbola tsy mihainao amin'izany ndray ianareo fa mbola manohatra ihany dia mely anareo mifatezerana kosa aho ary izao dia izao no ampijaly anareo impitondray no ny fahotanareo dia inana ny nofony zanakareo lahy zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy ianareo ary horavako ny fitoerana avonareo sy hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia riko eny ambonin'ny fatin'ny sampinareo ary ho alan'ny fanahiko ianareo eo Andriamanitra ry havana dia tena somary manao fampitandremana enjakenjana mihitsy ho amin'ny fiainan'ny olona momba ny hoe raha vao tsy makatory ny teniko ianareo iny tompo raha vao mandika ny teniko ianareo i Andriamanitra dia ikapoka anareo aho manomboka kapoka somary moramora somary maivamaivana fa raha mbola tsy mihaino ahy ianareo i Andriamanitra dia ho ampitomboky impito indray zany kapoka izany ary amafisoko indray zany ary raha mbola tsy mihaino ahy indray ianareo amin'io fanindroana io dia mbola ampitomboky avy fito eny indray ny fampijaliana anareo ampitomboky avy fito eny indray ary raha mbola tsy mihaino anareo indray ianao dia mbola misy aratra any amin'ny stady fahaefatra any amin'ny kapoka fahaefatra ary vao maika mafy dia mafy no amelezako anareo sy ikapohako anareo raha ohatra ianareo ka tsy mety mihain'ny feoako tsy mety mihain'ny teniko tsy mety makatoa raha vao miresaka zavatra ohatr'izany Andriamanitra ry havana dia anisan'ny zavatra resahan'ny baiboly zao eto amin'ny teny Levitiko sy toko 4:20 ity teny andininy voalohany dia zao izy ary aza manao andriamanitsy izy ary aza manangana sarin-javatra voasokitra na manao tsangam-bato tsampy na manorina vato soratana iakofana eo ananitrehan'ny taninareo fa izao no Jehovah Andriamanitrareo ny resaka resahan'ny baiboly eto amin'ity Levitiko sy toko 4:20 ity dia resaka tontolona sampy ary tena tsy mivazivazy mihintsy Andriamanitra hozy izy hoe aza manao andriamanitsy izy aza manangana sarin-javatra voasokitra aza manao tsangam-bato tsampy na manorina vato soratana iakofana eo amin'ny taninareo fa izao ny Jehovah Andriamanitrareo resaka sampy raha vao tafiditra amin'io resaka tontolona sampy io ny olona iray satria tsara mariana ry havana fa misy amintsika na dia mpivavaka azy dia mbola mifamatotra ihany amina sampy misy amintsika napino azy dia mbola mifamatotra ihany amina fanompo-tsampy ary misy amintsika moa zany mazavabe fa na efa tsy mivavaka dia milasa manompo sampy tsy mivavaka ianao dia manompo sampy
de mieritreritra isika zao manko ny ao an-tsaitsika amin'ireny fanompoatsampy ireny hoe mba miaro tena ahy ny antony manomboka tonga na mba manompo sampy eny za tsy de hoe manompo sampy manahoany fiarovatena ny ataoko resaka mba ody fitiny satria mba misy ankizy lahy tiako de mba tiako azo le ankizy lahy de mba mikarakara vatana mba misy vola fa niany Andriamanitra ny Jehova ihany fa mba hoe manotra fotsiny makany amin'ny olona mba miotra fotsiny de mba makafana fodikely tambavy eny hoaniko fa atadidio ry havana malala fa ny fifamatorana amina sampy dia tena zavadoza de tena zavadoza ary mitondra ozina mahatsiravina mitondra ozina mahatsiravina zany ny angeny mahatonga ireny karazana aretiny izay tena hitatsika reny ry havana hoe cancer ray resaka diabeta ray goutte ray tension ray areti-po ray reny aretina sarotra sitranina rehetrarehetra ireny raha vo ny aretina izay no sarotra sitranina de demony zay ny ao ambadikany ity manko ry havana amin'ny zavatra mila takatsika indrindrindrindra resaka aretina cancer resako aminao cancer devolo de fietsy ary voalaza baiboly jerenareo nge eo amin'ny toko le vity kosa toko faina amby roapolo ty andininy fa 9 manao hoe izao kosa dia anao izao aminareo anisy fampitahorana aminareo aho dia aretina mahasozanina sy tazo mahamay aretina mahasozanina sy tazo mahamay de eo amin'ny andininy fa 20 de ozy izy ampandehaniko aminareo ny bibidia ka andaniny zanakareo sy andringana ny biby fioponareo ary avitsy isa anareo eo amin'ny andininy fa 20 de ozy izy de inana ny nofony zanakareo lasa ny zanakareo vavy ianareo ary eo amin'ny andininy fa 5 ary apiditra sabatra aminareo aho valiny ny vadianareo ny fanekena ary rehefa tafangona eo amin'ny tanànanareo ianareo dia anatitra arety mandringana aminareo aho anatitra arety mandringana io ny baiboly de miresaka aretina mahasozanina aretina tazo mamay ary aretina mandringana enonareo zao fanazavako zao rehefa misy karazana aretina miseho aminao hoe tumeur any anatin'ny lohanao tumeur manomboka misy zavatra le mibotsombotsony reny amin'ny vatanao botsina hitanao hoe zavatra mibotsombotsona tsy fatapiaviana any amin'ny nono faritry ny nono any amin'ny fie ao amin'ny lohalika ity riavako ny zavatra tsy maintsy eritreretinao voalohany ity ny zavatra tsy maintsy eritreretinao voalohany so de nifa matotra tamina fanompoatsampy ianao so de nifa matotra tamina fanompoatsampy ianao fa reny zavatra mivontovonto azy amin'ny vatanao reny mety hivadika cancer ireny mivadika cancer ireny ary eo zavadoza raha ohatra io ka aretina avy amin'ny devoly raha ohatra io ka tena cancer marina ka zavatra mivontovonto ohatra any amin'ny nononao fa manomboka misy zavatra mivonto ka eo ianao le alaim-pana hoe mihinana fanafody grave be hoe mihinana antibiotika andevina an'io antibiotika de io mazava be fa rehefa manompo sampy aloha ianao na nandeha tampitaizy reny de lasa aloha ianao tsy maintsy mitsabo an'io any ity ny zavadoza arakaraky ny tsabonao an'io ao amina tontolona sampy vo mainky amin'ny favoriser manafaingana ilay fivotosana ilay aretina io mety any amin'ny ray any amin'ny aty any amin'ny vo any amin'ny lohanao vo mainky ho aingana de aingana fivoarana de ity koa nefa ny zavadoza raha ozy izy ianao hoe andeha anatina mpitsabo ho any amin'ny hopitaly ho any amin'ny terapitsabona ka raha sanatrio asana devoly marina de hinananao antibiotika de eo grave be raisiko ohatra fotsiny ohatra hoe mivonto ny nononao misy zavatra kely mivonto ka hinananao antibiotika de ity ny tena olana lay zavatra mivonto iny lasa tonga de mahazo an'le nononao ray manontolo
de lasa tsy azonao tsapahitana rambovonto zao le zavatra ao anatin'ny nononao de herinao mietsiketsika fa raha vao mihinana antibiotika io de tsy herinao mietsiketsika intsony fa le nononao ray manontolo mihitsy ny lasa mafy be ohatra ny vato miamafy be ohatra n'ireny le éponge maina be le éponge vodina éponge litanareo le mafimafy be reny lasa ohatra mafy miamafy iny izy ny grave be satria tsy azo didina intsony tsy possible didina intsony io raha le izy mbola nietsiketsika kely tao anatin'ny tamako de mbola possible iny didinao de alana de mety ho afaka fa raha ninananao antibiotika ka tsy afaka de manomboka miamvonto de ile nononao faritra ray nono ray de iny am'izay mahatonga le fiery be lasa miamandavaka be nonon'le olona de lasa fiery be grave be izy amin'ny fotoana iny reny aretina ireny tompoko de avy amin'ny démonie cancer any amin'ny lohalika tampotampoka eo ny lohalika ianao de ohatra misy zavatra marary de miamvonto ka raha iny ianao niaingana be hoe inana antibiotika tena tsy possible io tsy possible io arakaraky nihinananao le antibiotika ny antibiotika manko de zao na resinao zany le microbe ao na resin'lay fanafody le microbe de tonga de miala na io tsy resin'le antibiotika le microbe de tazon'le antibiotika daholo ndray le microbe ivangongo ao de zany no mahatonga an'le hoe efa nitsabona tetsy ny tabona taroa de lasa miamitombo ohatr'izany lohalika le olona no tazon'le antibiotika le microbe de vao maika ny am'vonto aretina avy amin'ny démonie reny de zany daholo mahatonga le cancer aty reny de mivonto any amin'ny fie mivonto daholo ery de cancer amin'ny atido satria tazon'le antibiotika ka raha tsy resina antibiotika le asana devoly ary asana devoly nefa de miteny anareo tsy resina antibiotika zany ny asana devoly ny resaka fanompotrampy ny famosaviny ny herin'ny maizina raha tena aretina avy amin'ny devoly io tsisy antibiotika maharesana io eto ambonin'ny tany vavaka izany no mahatonga an'ireny le hitanareo re mahitinareo eto amin'ny tele le hoe misy karazana olona hoe narary vavonina andritry ny 5 taona eto mahianao fijoroana vavolombelona loatra zany ianao de nitsabona naizanaiza tsy sitrany io aretim-bavony io nentina tany amin'ny fanompotrampy tsy sitrany nentina tany amin'ny dokotera 5 taona ny vavahana nefa indray mandeha tao anatin'ny herinandro nanjavona tonga de sitrany tsy nietsika tsony nandritra ny 5 taona le aretim-bavony satria le aretina tafiditra ao anatin'le vavony tsy aretim-bavony tsotra fa aretina misy asana devoly de raha tsy délivrance io tsy miala nisy rahalahy zay zao lazaiko anao fa zava-doza nazo an'ty rahalahy ty mbola hoetitsika eto ny fijoroana vavolombelona joro-vavolombelona to izy tamin'ny sabotsy tao anatin'ny 2 taona latsaka io rahalahy io tsy natory 2 taona latsaka na fefakadiny ary tsy nahita mahi ohatra ny takatra le rahalahy mahi kely tena mijaly mahi kely ohatra ny takatra mahafinaritra manasitrana Jesosy nitsabona naizanaiza natao daholo ny karazam-pitsabona le rahalahy tsy afaka tonga eo amiko izy de tena miteny hoe pasteur korotana hatramin'ny tokantranoko ny vadiko izy tsy tia atsony satria tsy miasa izy moa tsy afaka miasa satria ina moa ny asa vitan'ny olona tsy matory 2 taona latsaka ianao tsy matory inona ny asa ho vitanao am'izany ny vadiko izy mitady fomba isarahana amiko za tsisy mamelona azy tsony za mba manome sakafo kely azy isanandro sanandro rehefa andeha hody fa ny mahavarina rehefa tsy sitrana naizanaiza na metra tanana ny délivrer na afaka tanteraka zao le rahalahy joro vavolombelona izy tamin'ny sabotsy teo ambony pilipitra manomboka matory na hita tory satria lazaiko mbola veriko any hoe misy de karazana ozina avy amin'ny sampy ozina avy amina fanompotrampy izay mitondra aretina mitondra tsy fahitatory ary ozy izy nyvoalaza ny baiboly eto hoe alefako aminareo ozy izy Jehova eto anisy fampitahorana eo aminareo dia aretina mahasozanona sy tazo mahamay raha lasenabavy raha vo io aretina io no avy amina resaka tontolona fanahy avy amina fanompotrampy de za malahelo milaza aminao tsisy fomba anasitranana an'io raha nabavy miangavy ianao raha efa nandany fotoana 2 taona ianao nitsabo tena nandany herintaona tsy mitsabo tena tsy sitrana tena efa nitetezanao aza be ambopo aza miavonavona manete tena aza tohizana intsony zay ny voalazan'ny baiboly eto hoe eo amin'ny 2 fahavalambin'ny folo ary raha mbola tsy mihaino ahy ianareo
am'izany rehetra izany de mbola ampijaly anareo impito amin'ny fahotanareo Andriamanitra mihitsy no teny raha tsy mihainao ianareo fa mbola manamafo mbola toy izy anareo any didoanareo mbola mihodina amikany anareo de mbola ampijaly anareo avy fito eny zany hoe le aretina efa nahazo anao le nitsabona de tsy mety sitrana fa mahavarina ny olona manko misy fotoana mitsabo tena de mba miamiena hoe manahoana ianao zao efa mba miatsaratsara manahoana ianao zay efa miasalamalama manahoana ianao zay efa mba miamatanjaka misy olona miasalama fa ianao anefany arakaraky nitsabona tena ohatra vao maika miamarary any amin'ny atoko indray ozy izy ny dokotera mbola misy marary any ko de le vavony moa iny efa tsy resahana tsony fa de tena efa aretina amin'tay zay de eo amin'ny ray ankonkoa ohatra misy zavatra voadona ohatra misy calcul zany de le ato amin'ny lohaliko atokoa nge ohatra ny miamarary zany de ienonao miamarary daholo ny vatanao ray manontolo arakaraky nitsabonao tena marina ny voalazan'ny baiboly eto hoe raha mbola tsy mihainao ianareo Jehova de ho ampitomboko avy fito eny ny fampijaliana anareo eto ry rahalahy sy anabavy malala ary de mbola veriko raha ianao zany nahazo arena hoe ny famatipatitra tamina fanompoatsampy nandeha tamina mpitaizataiza reny nanomboka netinetiny natao de ozy ianao zany efa tsy de manompo sampitsony efa najako to efa nariko tany anaty reny ranony kiopa daholo ny reny narinao tao anaty reny ranony kiopa le fanafody fa ny devoly mbola mamatotra anao devoly mbola mamatotra anao ary de misy amintsika aza ny tena zava-doza de zao ry havana efa la dekôniny tsika efa dekôniny efa mpandray fanasany tompo fa mahavarina lay ozona tany amin'ny 5 taona tamintsika le nanompo sampy mbola ao ihany ary misy amintsika rehefa mpiandry ntika zany mpiandry zany mpandroka devoly nefa lay ozona tamin'ny fanompoatsampy tamin'ny 3 taona lasa tamin'ny 5 taona lasa ianao mbola nanompo sampy mbola ao anatinao miaraka aminao le mampiandry anao io be da be olona hitako ohatra zany ary rehefa mivavaka mpiandry be da be ohatra zany ary avana mpiandry zay pastera mpiandry amin'ny fiangonana ohatra zao mpiandry amin'ny fiangonana zao fa zao ohatra misatra mbola mararirary amin'ny alina pastera mbola manofo ratsy za pastera ohatra mbola misy zavatra tsy tena milamina fiainako ohatra mbola mararirary zany de nefa pastera efa mba nosorana mpiandry de amin'ny alina mbola misy zavatra manarotsarona de mbola manofonofo ohatra zao mahavarina ry havana ataoko hoe 7 isanjaton'ny reny mpiandry manatona ireny le manatona any resahako fa tsy mpiandry rehetra akory fa reny le mpiandry manatona reny mbola mietsika devoly daholo 7 isanjatony izy reny hoe mpiandry de ivavahanao ry delivrenao mietsika devoly dekônina mietsika devoly lo olona mietsika devoly vadina pastera mietsika devoly be da be vadina pastera manatonao mietsika devoly satria nahoana izy vadina pastera izy mpanompon'Andriamanitra izy efa mpiandry fa le ozona izay nanaraka azy lizy mako indraindray tsika tsy mino ozy ny fantaniny olona sasa mako mipanakiana de zao ny tenin'ny mpanakina aiza kozy izy milisy olona efa nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenany manokana efa vita batisa olona efa mpiandry aiza koa nietsika devoly zany aiza koa nietsika devoly za koa ary mbagagako za koa ary mbagagako to mietsika devoly mihitsy aloha tena mietsika za ve de amorona anao am'zany tena mietsika zany mako mifanakianan'ny olona ndraindray rehefa nandray an' Jesosy ianao de tsisy demony tsony rehefa nirahan' Jesosy ny ao anatinao rehefa zao ianao de tsisy devoly zany tsony rehefa nanompo an' Jesosy ianao laingy zany tsisy zany devoly tsony ka ahoana ary le olona ary mbola mietsika inona zany ho mampietsika azy io inona zany ho izy ametraha tanana io misy mpiandry ametranao tanana tsy mietsika fa misy mpiandry ametranao tanana mietsika ka inona ary zany io zavatra mietsika miteniteny ao anatin'io ndray andro zay nahita mpiandry zay mpianaka izy mianaka le reny mpianakaviana sy ny zanany vavy samy mpiandry fa samy miara mietsika demony ao ary de miteny mihitsy ny devoly ao anatiny ao satria lay ozona avy amin'le fanompoatsampy mbola ao anatiny any ary mangeja fa mitiako ohatra vaovao mafinaritra rehefa miala re olona io devoly io de afaka io olona io afaka ny aretina afaka io zavatra mampijaly io sitrany izy salama izy rehefa afaka ny demony de miova ny fiainana ary zany anisan'ny antony ngeza be apatsahivoko atsika ity le fotoana amin'ny sabotsy 7 novembre ity ny bypass tena hoe tena délivrance ary ny mampiavaka an'izy ity tena hoe délivrer tsika anireo olona manakatao nanakatao ianao teo aloha nanana ny maizy anao taloha nomeny devoly anao ny vola teo aloha nomeny anao ny zavatra ry teo aloha fa am'izao ianao tena ampitehany
ary eo no zavatra tiako mariana ry havana raha mijery anty le vity kosotoko fahinina amin'ny roapolo ty tsika inefatra andriamanitra no miteny eto hoe raha ohatra nareo izy tsy mihaino aho dia hokapohako ianareo ary andefasako fampitahorina sy aretina maso ozanina ray zay dia ozy izy teboka faharoa amin'ny andiny fahavalambefolo ary raha mbola tsy mihaino aho ianareo dia ampitomboko avy fitoenindray zavatra mahazo anareo roa zay eo amin'ny andininy faharaiky amin'ny roapolo ozy hoe ary raha mbola manohatra ahy ianareo fitelo zay dia mbola ho ampitomboko avy fitoenindray zavatra mahazo anareo eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny roapolo dia ozy izy ary raha tsy mbola mandray nianatra ianareo amin'izany fa mbola manohatra dia mbola ampitomboko avy fiteny ary fandimy mihitsy any fa fito amin'ny roapolo ary raha mbola tsy mihaino amin'izany ianareo dia mbola ka manohatra ihany dia mely anareo amin'ny fahatezerana kosa dimy misy etapo mihitsy hoe eto aloha Andriamanitra miala nenina aminao miala nenina izy aloha voalohany hoe zao aloha no ataon'Andriamanitra voalohany ao aminao hoe mihaino ianareo fa raha vao tsy mihaino ahy ianareo dia zao hokapohako ianareo hokapohako dia le kapoka ohatrany mbola moramora fa eo midingana faharoa raha mbola tsy mihaino ahy ianareo dia ho ampitomboko avy fitoeny ny kapoka mahazo anareo dia efa avy fitoeny zany le kapoka efa avy fitoeny dia eo amin'ny fantelony raha mbola tsy mihaino ahy ianareo dia mbola ataoko avy fitoeny ndraiky koa zany hoe raha fitoeny avy fitoeny ça fait ino moa zany izy ty fito 7 au carré ino zany tsy haiko zany 49 zany sa impiry zany le efa fito teo mbola avy fitoeny noho iny efa diniko hatramin'ny matematika fitoeny noho iny ndray ary fa any amin'ny kapoka intsivy amby efapolo ary raha mbola tsy mihaino anareo iny 49 indray mbola avy fitoeny noho iny ndray grave be ry havana zany kapoka izany ary zany ny mahatonga jerenareo anie eno ty zavatra resako aminareo ty manomboka aloha zao fiainanao lasa tsy mety ohatrany misy aretina kely tafiditra zany aretina kely tafiditra tozy ianao hoe tsaboko tsy tsika manambola vola 4 milliard ny any amin'ny banky mbola misy 3 milliard any amin'ny banky tsika zao ividy tany ividy trano ary fa aloha tsabona tena ka le professeur angeny teny 25 millions fotsiny dia mahatsabo an'io izy andao tsabona io dia nitsabonao le 25 millions dia ozy izy ianao za tsy mila an'Andriamanitra izay manan-karena tsy mila délivrance sy fivavahana zany ndao tsabona dia milamina fa 25 millions mananantsika zany raha 3 milliards any amin'ny banky analana 25 millions mbola manantsika grave nefa dozy Andriamanitra rehefa tsy mety mihaino ahy ianao dia le aretina kely 25 millions io netombohany dia ho ampitomboko avy fitoeny hoy Andriamanitra dia jerenareo fa lasa tamin'ny 2016 ny fiainanao tadidinao tsara hoe tao anatin'ny efataona ny anykorosy ny fiainanao dia ianao natadidy tsara mihitsy hoe netombohany izy io pasteur ohatrany nisy nararirary kely zay tao amin'ny kiboko dia ozy izy ny dokotera ao amin'ny rainy misy olana dia nitsabony ny pasteur dia ohatrany niantombo le izy 2017 pasteur dia ohatrany nararirary vao maika niantombo le aretiko dia tsy za ihany ary fa nivadiko koa nge niaratratra nivadiko indray tension dia ohatrany lasa nisy tension koa nivadiko dia nanahirana pasteur nanomboka teo koa le orinasanay le carrière anay tary nanomboka ohatrany tsy dia tena nandeha ntsony le carrière nefa taloha pasteur ny carrière anay zany nety zao zao ny tsenanay pasteur tsy misy afa-tsy le tsena kely eo mahavoky ao dia sprinter anankitelo ny anany jerenao ny 2018 fa miaohatra miamidina zany ianao izay le tenin'ny tompo hoe raha mbola tsy mihaino ahy ianareo dia mbola andefasiko kapoka mafimafy kokoa jerenao ny 2018 miamlatsaka ny anylatsaka dia ianao fa manomboka ozy izy ianao hoe miezaka manarina ny fiainako manao anty aloha manao activité hafa indray jerena le aretina miamitombo ny zanaka ohatrany miagaigy le orinasa ohatrany miamikatony ny posan'olona ohatrany miamitombo ny tribunal koa etsy andaniny ohatrany misy tribunal vaovao zany miakatra tribunal zany tonga ny 2019 ozy izy ianao ahoana ary zany ohatra miaratsy mihitsy zany fiainantsika zany ny aretin'ny raha matoa ohatrany miareraka efa tapitra ny nandehanana dolo ny professeur rehetra eraka Tananarivo ny dokotera rehetra miareraka
jerena nefa tsy raha matoy ihany miareraka fa le tomobile rehetrarehetra koa miareraka. Jerena ny tsena sy ny varotra atao miareraka. Jerena ohatra misy trosa miamidikiditra ho azy zany ohatra ny miditra trosa hafahafa zany. Ary arakaraky ny eritreretanao anapoahana fiera. Ianao mieritreritra hoe anapoaka fiera matanjatanjaka kanjo vao maika mipoka ao anaty olana. Grave be zany reva. Grave be zany. Tena grave be zany. Jerenao am'izay ny 2020 niditra tao anatin'ny confinement vao maika tena potika ny fiainana. Vao maika ny ankorotana. Rahalahy io le vokatry le fanompotsamby tamin'ny 5 taona lasa. Fa sangy zao ny mahasamihafa azy miamafy le kapoka satria maheno toroteny foana ianao. Ary ianao maheno ny toroteny de ohatrany hoe misy fotoana ohatrany resy lahatra. Fa misy fotoana miamana mafo. Miamana mafo ary ny devoly manamafy ny fona hoe langy amin'ny pasteur zany. Inona koa fa mitetika adiny pasteur de resaka clientélisme. Tetika adiny repitoroteny reny zay ho ale mavoa secte. Ny secte ihany dia volanao zao ny tena lain'ireo secte reo fa folo karenanao bitsibitsihany devoly am'izany ianao takona ny devolo ny zavatra tena tokony ho ataonao lalana tokony izoranao tsy avelany devolo fantatrao fa zavatra ohatr' zany ny ambolen'ny devolo eo anatinao. Ny secte ohatr' zao nitorotenyny secte ohatr' zany foana ampitahorony secte koa nareo de avadio any tele io aza miaino an'izany hoa ajano ny anjany ataony devolo ohatr' zay ianao mandra-pahapotika ao tanteraka. Eto anefa miantso anao ry havana malala. Tsy ny secte miantso anao, tsy pasteur miantso anao, tsy ny fiangonana vaony oloko miantso anao, Jesosy ny miantso anao, Andriamanitra ny miantso anao satria tena te hanafaka anao izy, te hanome fiainana anao izy. Fa enonao miamitotongana, miareraka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary misy fotoana ianao miezaka miarina. Ozy ianao tena ataoko izay hatafarina ana amin'ny fiainako. Zahatradiny hoe tsy maintsy tafavoaka hitady lalaka-ivoahana, ataoko izay hatafita, ataoko izay akarako, ataoko izay avitako. Fa arakaraky ny ohatrany hoe mihotra ianao amin'ny fiainana, miezaka ianao amin'ny fiainana, gaga ianao fa ohatrany tena ozy ianao hoe manenina ihany ary, ohatrany tsy mety. Ary ny tokantranonao ary amin'izao tandinin-doza, hatramin'ny tokantranony zanakao, ohatra mikorotana ary menakafo, tena mikorotana. Rahalahy sy anabavy ao amin'i Jesosy tsy mitady ny fafolo karenanao ny tompo ary tsy mitady rakitra aminao Jesosy, tsy mitady fanatitra aminao izy, ianao ny tedavina. Te hanafaka anao izy. Hitan'Andriamanitra loatra ny ady lalovanao io ary zao no alanenina farany. Ianao ve de efa iandro bataina vao hiteny amin'ny olona hoe eto hivavaka amin'izay are olona. Amin'izay ane re olona mety sao de hoe tara loatra raha lasina ba. Sao de mba ho tara loatra. De ny mbola tompony fanapaha-kevitra ho ianao. Andramo ray volana sy tapany. Rehefa tsy mahomby, rehefa tsy dikany rangaha janony aza mandafy fotoana zany. Fa za manome conseil anao tena andao hiditra aloha. Andao tena hivavaka, andao tena hitady ny tompo, andao tena nandrana, ataina nandrana hoe mivavaka fa aza be ambipo. Tsika mako angera lasy anabavy ny tena problème atsika ohatrany hoe mbola te heritreritra ihany tsika hoe tena mafy be, mbola tena mahay be, mbola mahira-tsaina be, nefa rehefa Andriamanitra zay manidy anao tsy afaka mikofoka tsony anao. Aza mba mieritreritra an'izany. Ndraindray tsika mieritreritra mafy be za mazavy de hivavaka zany. Karaha tsy olona sarim-bavy ako, karaha tsy sarim-bavy, karaha tsy olona defa resy amin'ny fiainana nefa ianao fa hita resy. Miady tsainandreo manala, jereva angera la midsaly ianao. Fa entin'le ianao manko le anisan'le mpanenjika fivavahana mihitsy ianao io. Ianao anisan'le tena tsy tia le mpitoro teny ohatr' zao ianao io. Ianao le anisan'ny tena mpanenjika anahy za mihitsy ary ny tena enjehanao. Ianao le anisan'le tena mpanompa variraraka ary ianao le anisan'le tena be saina mihitsy tena tsy mila fivavahana fa resy ianao io. Resy ianao io. Ary ianao io fa misy fanan'Andriamanitra mamangy anao hoe mivavaha amin'izay ianao. Fa mbola misy ambipo kely koa lefa ny devoly ao anatinao hoe tena elavy adaly zamanaiky resy lahatra an'izany lahy mijanona le ty velavy ny devoly mbola miteny aminao koa. Ampitiavana ny teny anako anao. Aza velo tafiditra lalina any amin'ny letika lalina ianao vao teny hitady ny tompo. Sao de ho tara loatra la. Sao de ho tara loatra la. Sao de ho tara loatra raha lasy anabavy malala. Sao de efa tafiditra any amin'ny tena hoe any amin'ny faratapony tena efa tsy hitatsony le cancer. Ozy izy ny dokotera hoe efa miparitaka any amin'ny vatanao ny cancer rehetra. Oh, grave angery havana rehefa manomboka amin'ny tena an'izay ny dokotera.
nefa ianao afandray raha hoe mbola tsy nare ianao afandray ianao raha mbola tsy nare toriteny ny tompo mety amindra fo aminao fa raha androany ianao no mihaino toriteny ka hoy ianao afaka ray volana sy tapany hanapa-kevitra so de mba ho tara loatra raha afaka ray volana sy tapan-dralàna matoa ianao mare an'izao fampianaran'izao misy programme ny tompo tian'Andriamanitra hanarenana ny fiainanao tian'Andriamanitra hanarenana ny fiainanao na ny fahasalamanao na ny tokantranonao efa rava na ny fidiram-bolanao Andriamanitra te hanangana anao ho amina fiainana na mahafinaritra be zany angezy raha lasanambavy zay za moa de mahita fiainan'olona be da be misy zanaka mpanompo sampy zay hitako ny anabavy kely moa izy io madama kely zay tena misy tromba mihitsy zareo tromba tena zany ankizy vavy kely zany tena hiatra à l'âge de 18 ans izy tamin'izany ifampitazomana izy moa zao fa efa le bebe kely fa tsy hoe mbola 18 ans fa mety any 25 ans izy efa mahery ary angamba tamin'izany tadidiko tsara mihitsy ry havana mihetsika devoly izy zazavavy io ifampitazomana tena ao anaty aretina ao anatina fijaliana ary fahantrana ny an'izy menakavy ray aman-dreny mahantra tena potehany le fanompotsapy potehana tromba io anabavy kely io nanapa-kevitra tena ivavaka fa lazaiko aminao fa tahin'Andriamanitra ny anabavy kely zany am'izao tahin'Andriamanitra ny tokantranony tena miadana piara-miasa amin'ny tompo zany izy mivady zany misy fotoana manome vola ho amin'ny asan'ny tompo any amin'ny 10 millions 15 millions 20 millions isaky ny manome ho an'ny asan'Andriamanitra tahin'Andriamanitra zany misokatra ny lalany manana orinasa matanjaka izy mivady tsamy manana orinasa io tafarina ny fiainan'ny olona io ary tsika raha miteny an'izany tsy ohatra n'ireny le olona miresadresaka an'izany fotsiny nefa tsisy ninina fa reny hitanareo tamin'ny tele eto reny fijorona vavolombelona nahita mpivady kely zay koa voatsela ny ray aman-dreny le rahalahy ndray no mpanompo sampy be ny ray aman-dreny le rahalahy ary tsy tia fivavahana na makala fivavahana reo fa tena mpotehany devoly mba olona nana 14 zareo menakavy reo fa tena de eritrereto misy fotoana na tonga ny le rahalahy io mivavaka amin'ny farany de zao nanao accident tomobiliny de izy nanao accident iny ny tomobiliny de efa saika ny gadra tany amponja izy nandovola be mihitsy tamin'izany ny tao amin'ny tribonaly tena hoe za pasteur ozy izy tsy diso zay mihitsy ny teny le rahalahy tsy hitako le fahadisoko nefa za ndray nandovola be ny tomobiliko potiky fiaina tokantrano tsy zarizary le vadiny marary lava le raha nabavy zay tena efa saika tsy niteraka koa le vadiny marary lava potika tena rava ary ravarava ho azy tsy hita hoe ahoana izao ny angany io rahalahy io nanapa-kevitra izy mivady andao hivavaka ny ray aman-dreny moa tsy nanaiky azy hivavaka tsy navelandra fa izy nanapa-kevitra hoe nahita fandarana ohatrao ndao tsika mivady hivavaka fa tsika mila famonjena nararan'ny ray aman-dreny ary naraenjehan'ny ray aman-dreny ary andao tsika hivavaka dina ozy izy ianao le fatina tomobile avy nanao accident iny namidiny de iny ny angany tahorinana izy na hoe nanomboka ny vavaka mora de mora na varotany an'le tomobile fa tadidiko tsara izy tonga teo amiko izy mivady mba tsy ofrany pasteur ty voly teo izy ty nividin'le tomobile avy nanao accident de tsisy afa-tsy ozy izy ny angany mivady fa mba eto mambavaka am'izao tsika miresaky zao manana orinasa matanjaka ihany koa izy mivady mpanao fanafody mpanao produit de beauté reny mpanao karazana produit be da be ary milalo vola hatrany amin'ny 400 millions 300 millions am'izao tsika miresaky zao rehefa manomboka afaky olona io miala reo karazana oziny reo ozina avy amin'ny sampy reo de manomboka tsy maintsy tafarina ny fiainan'ny olona fa io mahatonga ny fiainanao tena miodikodina io raha nabavy rahalahy mahatonga ny fiainanao tena tsy manjary tsy misy lalakivoana maizina ny tany amandany teo de volo ho any mbola ambadika io itsika inge ho tsy mety mino hoe fana no miazonanao ao fana ratsy no miazonanao ao fana ratsy fa rehefa afaka io fana ratsy io de miova ny fiainanao rehetrarehetra nahita lehilahy anankiray zay tadidiko tsara rahalahy izy misolasola vavetivety zay mipotehany devoly ny tokantranony sarabady mipotehany devoly ny asany ny afaran'io rahalahy io lasa 4 mille natory eny atsena nefa olona rahalahy manana diplôma be zany manampahaizana be zany rahalahy zany
fampitehany devolo mihitsy nataony devolo misotro toka zava-mahadomelona isan'andro isan'andro izy fotoana efa nijoro vavolombelona teto amin'ny télé io rahalahy io potika indray andro nanao délivrance an'io lehilahy io dia zao ny tenin'le devoly satria izy tena potika dia zao ny tenin'le devoly ty ozy izy anay ty lehilahy ty efa vita fanekena aminay vita mariazy aminay ty ozy izy izay ny nampanakarena an'ity teo aloha fa ty efa mpotehanay ty efa anay ty fa ty tsy vototsay zany midélivrena le rahalahy misaotra an'Andriamanitra fa afaka miala ny devoly tao ndre ino nahavarina vao niala teo izy ianao nandeha mivoaka miala tsiny amin'ny tena ty nandeha nkaka biby lava kely be da be ohatrany no mivoaka tao zay moa ny teneniny fa tsisy nahita an'izany fa zay ny teneniny biby lava kely ohatrany no mivoaka tao zany ny ozony sampy fa mahafinaritra amin'izao tsika miteny zao izy tompona entreprise manana entreprise matanjaka mpanao trano reny mpanao rehetrarehetra manana entreprise matanjaka ary olona manan-karena sady tahin'Andriamanitra manana ny fiainany manokana io rahalahy sy anabaviko raha vao ny devolo ny miazona anao tsy possible zany ianao afa tahotra ororo ary ino mety efa mivavaka ianao zao mety efa pino vita batisy kristianina fa attention fa mahatonga anao mbola misafotofoto ohatran'io fiainanao eninao hoe mbola misy zavatra misafotofoto misy zavatra tokony alamao ndraindray ny devoly mbola ambadiky ny fiainanao ianao mety fitahany devoly ianao fa mpiandry efa mianatra katekômène ianao fa nandray an' Jesosy fa adinio fa raha nandray an' Jesosy marina ianao tokony ho afaka satria ny baiboly miteny raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo tokony ho afaka ianao raha nandray an' Jesosy fa maninona ary ianao tsy afaka fa maninona ianao voagezy fa maninona ianao voafatotra fa maninona ianao mbola potika nefa ianao fa nandray an' Jesosy fa maninona ny fiainanao ny mbola mitotongana nefa ianao fa nandray an' Jesosy mila délivrance ianao satria mbola misy ozona vokatry ny fanompo-tsampy ao maninona ianao ny mbola marary lava maninona ny mbola misy zavatra tsy milamina eo amin'ny fiainanao nefa efa hoaninao fanafody ataonao ny rehetrarehetra maninona ny mbola marary misy ozonao izay mbola mila tapahana ary ny anaran'io ny atao ozon'ny fanompo-tsampy amin'ny manaraka resaka zavatra mahakasika zavakafa indray fa ho faranako androany aloha ty resaka fanompo-tsampy ty fa mbola iresaka manaraka iresaka momba ny sorona resaka sorona natao tamin'ny devoly iresaka momba an'ireny hoe hitanareo le hoe fiainam-piainana olona ohatra metistisy sono reny misy zavatra ndraindray reny ianao matsapatsapa ohatra metistisy sono reny misy ohatra ny fanana dragon miazony zany ianao oresako zay manomboka rapitso na manaraka oresantsika eto fa androany aloha ny resaka momba n'le tontolona sampy nataontsika reny hoe miazona anao reny mahafinaritra nefa ry havana ny Andriamanitsika neny Jesosy ivavahantsika lehibe lavitra noho ny herin'ny demony lehibe lavitra noho ny herin'ny fanompo-tsampy ka raha nafato fiona nandritry ny taona maro misy herin'Andriamanitra koa manafaka anao ary afa anasitrana anao noho izany mampahera hoe manolora tena tsara vavaha tsara atao vitan'ny tompony ao am-ponao tapao ny hevitra aza biambo-po ary aza miavonavona rahalahy fotoana fanararotana zao hoe izay raha miantso anao eto mbola veriko any aza miditra amin'izany resaka hoe clientélisme zany aza mitsofoka amin'izany rehefa manandrama fotsiny dia rehefa tsy azoazonao mijanona ranga manandrama ianao potika io mihitsy ny atsoko hoe ianao nanakatao taloha nanakarena ary amin'izao renao mbola manakarena koa fa efa miamtotongana miahy ohatra misy force tsy voatazonao zany tsony efa hitanao tomobile kely akorosy izy ohatra nefa hitanao fa maninona ary tsika ty miamtotongana miahy ohatra nefa misy zavatra miatsy mety aza miandry mifotetaka ary madama ajanony aloha ny fiheverana ny fanavakavahamponony ajanony aloha ninona fononao ninona maizanao na musulmane ianao na ina ajanony aloha zany vonjeo ny ainao dia zao foana ataovy eo an-tsainy rehefa tonga ao amin'ny fiangonanay ianao rehefa tonga ao dia teneny hoe za ndray tsy mifindra ty zay fotsiny averimberiny rehefa tsy te hifindra any ianao tsy maninona ataovy fotsiny aloha zay afaka anao ataovy zay asitrana anao ataovy zay atapaka ny ozonao fa rehefa tsy tianao ny any amin'ny fiangonana pasterery tina dia zay foana za ndray ninona tsy hifindra ty fa mitady fanafahana fotsiny hoe mitady fanasitranana fa ianao mila mahita an' Jesosy na tsy mahita anay ary na tsy mifindrany aminay ianao tsy olana zany raha lasy anabavy ianao mila mahita an' Jesosy sy ny heriny ary ianao mila afahana
ninninona toerana misy anao mety PDG na orinasa directeur général mety olona manana ny maizy anao tompona tranombarotra grossiste fa eninao hoe misy karazan-javatra aretina mahazo ny zanakao mahazo anao mahazo ny vadinao misy zavatra tsy hitanao mihitsy zay hitsaboana azy misy zavatra eninao efa miamitsangodina ianao amin'ny alina mataotahotra foana misy nofo ratsy manofonofo maty manofo bibilava manofo tsondron'ny olona amin'ny antsy manofo tontolon'ny omby manofonofo zavatra mampatahotra miororo mitebiteby foana ka mieritreritra indray ianao inona indray no hitranga androany inona indray no hiseho tsy mety manana fiadanam-posy filaminana ranabavy rahalahy aza miavonavina manandrama indray mandeha indroa intelo ho hitanao zany hoe atraiza ny vokatry ny fivavahana atraiza ny vokatry ny herin'Andriamanitra atraiza ny fiasan'Andriamanitra manandrama za tena mibaiko anao na tsy mitondra raky tsara ianao tsy mitondra fanatitra aza mitondra an'izany raha zany ny fanahinao na mitondra fa ariary zato mba am'izay mba hitany olo hoe mamenatra manko le tsy mitsangana manao fanatitra mitondra ariary zato raha ny volanao ny ahinao hoe sao de alain'ny pastera ny volako sao de alain'ny fiangonana ny fahafolo-karena aza mitondra fa ny ainao vonjena vonjeo ny fanahinao vonjeo ny fanahinao ka ny tompony hitantsika mino fa zany fampianarana zany tenin'Andriamanitra sady fanetanana mihitsy ano za tena manosika anao mihitsy ara lasana bavy manosika anao za io mba ho tafiditra anao afaka manosika anao any amin'ny fanafahana manosika anao any amin'ny famonjena ary manosika anao any amin'ny fanasitranana manosika anao hiala io pelatana satana ary tena raha azoko ataony manao ankeriny mandrombaka anao io pelatana ny devoly de nataoko zany saingy tsy afaka manao an'izany ny azoko atao eto de ny mitabataba eto amin'ity télé sy radio ty hoeninao misitona anao hoe mielao ianao ranabavy mielay eo ambany fanozonana ianao mielay ianao amin'ny anaran'i Jesosy sy eo ambany fanompohtsampy eo ambany elatry satana mielay ianao fa tia anao Jesosy miantsoantso manao antsoavo iantsoko anareo menakavy aza simbana ny hoavinao aza pitena ny hoavinao fa tianao Jesosy mino fa zany fampianarana zany dia tonga anao afaka men'Andriamanitra hery anao ary vavaka ao anao mba men'Andriamanitra hery anao afaka ao anatin'izany geja sy fatotra izany mba hivavaka isika mankasiraka indrindra tompony ny fahasoavanao sy ny teninao afaka nandray zany fampianarana zany zany antsoantso no menao anay satria tena be loatra ny olona am'izao fotoana izao tompo tena tedaviny devoly atao taingimboziny ndray arapaka aropotehana za dada malala mino ny teninao mino ny fahasoavanao mino fa zany afatra zany ane dia tonga anay tena iaingy anainga indray ny zava-misy rehetrarehetra tompo taio izay meoery izay ambino izay mengavy anao atompo malalaka vangio reto olo reto vangio reto pino reto vangio reto lehilahy sy vehivavy reto zay io pelatana satana meoery izy tompo vototsy eo pelatana ny devoly esory ny ambopo esory ny avinavina ao anatiny esory ny zavatra mamatotra azy de meoery izy tompo Jesosy malalako taio izy ireo ho afaka izy ireo andray fiainana vaovao izy ireo ary mino fa ambadika zany toroteny zany de ho afaka izy ireo amin'ny anaranao mino ny teninao aho mino ny fahasoavanao aho mino ny fahagagana avy aminao aho misaotra Jesosy halleluja amen mino ariavana va zay fampianarana sy toroteny zay dia ampy hitahin'ny tompo anao zay sabotsy ho avy izao sabotsy fa fito ny volana novambra ny tena marimarina kokoa sabotsy fa fito ny volana novambra no totsatsika ilay fotoana lehibe eny bypass sy eto amin'ny 3 frère ndefatra Nambojanahary izy io moa zany manerana Anatananarivo samy misy an'io fotoana io daholy fa reo kely no mba tsindriko reo toerana roa reo eny bypass eo amin'ilay tany malalaka be voazotsika io araky ny fanaverimberiko teto moa zany dia chapiteau aloha no atsangatsika eo chapiteau ngezangeza ihany no atsangatsika eo aloha fa mbola tsy afaka manangana foto-javatra asa lehibe tsika fa chapiteau tsara be no atsangatsika eo andraisana atsika zay ho avy eny ary tena ho afaka ianao de afaka tonga soma tsara eny ianao amin'ny sabotsy fa fito ny volana novambra eo amin'ny 7 ora maraina ohatra koa moa eto Mongotia andrefa Nambojanahary de afaka tonga ianao fa dia ho maro no afaka za zany efa mbola veriko any tena mietanetana mihitsy ny foko ary midobodoboka mafy mihitsy ny foko fa te ahita olona ho afaka tsy maintsy afaka ianao
ary tsy azony devologejaina sy afatotra zany ianao a tsy maintsy miova ny fiainanao tsy maintsy tonga ho amin'ny fanafana sy ny fanasitrarana ianao mitsodrano anao zay ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ho ambinina amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ny fotoanantsika fa dia mahereza aralasina bafy malala mivavaka ho anao hatrany aho mba ho hitahin'ny tompo sy anafahan'ny tompo anao veloma tompoko ho antsika vahoaka anatananarivo tsy ny manodidina vahaony oloko vahaony fotoana lehibe tsy goavana hanapatapahana hanongotana ireo fototra avy amin'ny fanompo-tsampy ozon'ny olona manakatao tsapanao rava ny fiainanao ny totonga fotoana lehibe tsy goavana izay notendren'Andriamanitra manokana ho anao sy ny akonanao sy ny fiainanao manokana manomboka ny sabotsy fa fitony volana novambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanary ary etsy amin'ny temple de la foi bypass andraikitra antsika fampianarana lehibe hananganana fototra vaovao ho an'ny fiainanao ny tokantranonao ho an'ny fidiram-bolanao sy ny hoavinao manao kisy vavaka délivrance ho fanapahana ireo karazana ozon'ny olona manakatao ozon'ny fitotongana ozon'ny trosa ozon'ny sampy ary ozon'ny fantatra ivavaka ho an'ireo karazana retina avy amina karazana ozona ihany tadidio a sabotsy fa fitony volana novambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanary ary etsy amin'ny temple de la foi bypass tena tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy miova ny fiainanao tsy ho azony devolopitena intsony ianao hitondra ny vavaka ny toroteny ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ireo mpiara-miasa aminy